Ratananarana ao amin'ny collège privé Tsinjo tsara rivotra Belbaka fidirana fa 14 volana oktobra 2020 ny collège privé Tsinjo tsara rivotra Belbaka manolotra ho anao ny élite cours ety tsara-mandroso cours BEPC cours bac cours du jour ou soir ny fidirana dia ny fa 4 volana novambra taona 2020 manolotra ho anao ny vaovao. Efa misokatra ny fisoratananarana ao amin'ny cours CPE plaque Bardin Ambomandam sy ao amin'ny cours CPE Mangarivitra 10 metatra miala eo amin'ny Bron Fokotany ny Mangarivitra ho an'ny cours BEPC sy ny bac ACD fidirana ny fa 7 volana novambra taona 2020 cours CPE manolotra ho anao ny vaovao. Ankafaliana tanteraka ny tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidiako ny tokantranonao ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny atoandro eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny RTN izao etsy ampianjoany izahay dia manasanao mpanajany anjo ny fotoana ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany hoentsika niboana ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny etsy anio ety ny eo amin'ny tontolo ny fampianarana avy hatrany nanomboka androany alatsinainy fa 30 ny volana septambra taona 2020 no anatanterahana ny panjakana baccalauréat manerana ny Madagasikara tsy diso anjara amin'izany isika teto Mahajanga izay ny zotra-pilaminana raha nitatitra azo avy amin'ireo ivitoerana izay anatanterahana izay fanadina panjakana izay fanadihadiana fanampiny avy hatrany ary. Ny taranja filozofia no entin'ireo mpianatra nanomboka ny fanadina panjakana baccalauréat ny maraina ny alatsinainy fa 30 ny volana septambra taona 2020 teo. Hotohizana amin'ny langue vivante izany ny ariva. Raha ny tantena-toerana dia ny zotra-pilaminana ny fanombohana ity fanadina panjakana ity izay natrehin'ireo tompon'andraikitra misahana izany. Misy lamina manokana napetraka ny ministera ary napetraka ny présidence eto Mahajanga dia ny ampangarahara tanteraka ny fanadinana dia ho lavitra ny kolikoly dia efa misy fivorina maromaro moa natao miaraka amin'ny chef de centre ny membre de jury dia ny ady amin'izany moa dia manomboka amin'izao examen voalohany izao dia ny fitsarana ny fanaraha-maso ary fampidirana note mba ny mendrika indrindra no ahazo an'izany baccalauréat zany ka ny fandaminana faharoa dia ny resaka ara-pahasalamana efa misy infirmerie napetraka eran'ireny centre reny raha misy olana dia misy safotra ny mpianatra ohatra dia misy fitsaboana haingana dia haingana afaka miverina manao examen mpianatra raha ohatra ka afaka manao an'izany izy. Raha tsaivina dia miisa 7 sy 7 ny isan'ireo mpianatra manatanteraka izany fanadina panjakana izany manerana ny faritany ny Mahajanga 5 sy 7 ho an'ny fampianarana amin'ny ankapobeny ary ny 4 sy 7 ho an'ny fampianarana ara-teknika. Raha ho an'ny Mahajanga tapin-tanàna manokana kosa dia misa 5 sy 7 ireo mpiadana izay mitsinjara amin'ny fitoerana misa 5. 13 taona kosa ny zokony indrindra manatanteraka ity fanadina panjakana baccalauréat ity ary 12 taona ny zandriny indrindra. Mbola hijanona eo amin'izay tontolo ny fampianarana mifandraika amin'izay fanatanterahana ny fanadina panjakana baccalauréat eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay antsika dia hitantena-toerana ny maraina teo avokoa ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny ny anatitra ny zanany anatanteraka ity fanadina panjakana ity misy antony manokana hoy izy ireo no antony anarahany ireto ankizy sy olona izay manatanteraka ny fanadina panjakana ireto raha ireo ray aman-dreny sendranay ho arahantsika ary. Mbola maro hatrany ireo ray aman-dreny ny safidy ny anatitra ny zanany anala ny fanadina panjakana baccalauréat ny maraina teo ho fampaherezana sy fanalana ny aiain'ireo mpianatra no tena antony raha nambarana ireo ray aman-dreny sendranay. Mba mijery tsara sao dia mbola mizavatra dino ohatran'izany dia miandro eto. Ny dimy sasany jivanfoa dia tamin'inona ny sakafo amin'inona sasany alatrano manka aty. Ny antony lehibe moako misy le ankizy zany salam hoe mizavatra tsy tomomba anao dia matahotra izy surtout amin'izao fotoana zao zany eo zao misy ankizy tara dia izay mahatonga anay manaraka. Za zao tamin'ny 4 dia tamin'ny 5 sy 6 izy ny sakafo dia tamin'ny 5 sasany zay fa tonga teto satria le salle zany mbola tsy hita dia tamin'ny 5 sasany zay fa tonga teto.
rehefa vita zarandreo le 6 dia mody amin'izay. Dia zaza maloha tsy mbola lehibe raha mbola eo raha aman-dreny raha mbola velona dia zaza foana izy. Dia antony faharoa koa sao dia misy zavatra mety hoe adino na ohatrohatran'izany dia arahana foana izy sao dia misy sendra zavatra manahirana indraindray. Tamin'ny 5 maraina efa mifoha dia amin'ny 5 sasany sakafo amin'ny 9 amin'izay miala any an-trano dia amin'ny 9 sasany tonga eto. Za zany tsy miary mandrapariva fa rehefa mitsoka lekirioka dia miala zaho. Vao maraindraina moa dia efa tamin'ny 5 sasany ireo dia efa niomakomana. Izy koa moa efa lehibe raha teo dia efa mba hainy foana le mandrahatra le programme. Zany hoe tena fosa zany manampy anazy hoe mba manampy azy ara-moral, manampy azy. Maro amin'ireo ray aman-dreny ihany koa ny safidy ny hanatra ny sakafony zanany amin'ireo toerana nanaovana ny fanadinana noho ny toeram-ponenana lavitra loatra. Ajantsika teo ny lafim-baovao ny fampianarana izay fa mbola tanterina eto amintsika ihany ny fahitan'ireo mpiadina ny laza adina izay natao tamin'ity andro anio ity ao anatin'ny fotoana ny fampilalam-baovao ho amin'ny rampitso fa hivadika lafim-baovao fa tanteraka mihitsy kosa indray tsika vaovao avy eo anivo ny polisy pirenena dia mankalaza ny fahavalo amin'ny 10 taonany ny orena ny polisy pirenena manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao maro ny hetsika izay nentin'izy ireo anamariana izay fankalazana ny fahavalo 10 taona izay anisan'izany ny fakan-draza ny tanterahina ny maraina teo Altora Kotorlala. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahavalo amin'ny 10 taona ny orenina ny polisy pirenena ny hetsika fanomezan-drà ka nandray anjara tamin'izany ny fianakaviam-be ny polisy teto amin'ny faritra Boeny izay notaria ny talemparitra ny filaminam-bahoaka commissaire divisionnaire Rakotomalala fanomezan-tsoa. Izao hetsika zao dia tafiditra amin'ny fankalazana ny fahavalo amin'ny 10 taona ny polisy pirenena zany hoe ny 30 septembre 1961 30 septembre 2019 ao anatin'ny fankalazana zao fietsiketsena zao efa nisy moa natomboka tamin'ny sabotsy ny azakazaka ho an'ny firaisakina izay nandraisan'ny anjara ny polisy nasional teto Mahajanga ary io dia hetsika manerana ny nosy. Ny androany zany dia fanomezan-drà maimaim-poana ho an'ny vahoaka malagasy eto Mahajanga ahafahanay manamarika n'izay fankalazana ny fahavalo amin'ny 10 taona ny nisin'ny polisy pirenena malagasy zay ka dia raisinay ho zava-dehibe zany fanomezan-drà maimaim-poana zany satria fantatray fa ilaina ny rà dia indrindra amin'ny hôpitaly. Manome rà manome aina nankasitraka izao fihetsika ny polisy pirenena izao ny tompon'andraikitra eny amin'ny banque de sang hôpital Pezagandrova. Ny tombotsoa ho an'ny centre zany amin'ny fanomezana rà ohatran'izao mba voavoatsy zany le olona marary misy moa le olona miditra amin'ny accident tampotampoka dia tsy maintsy fonjena reny dia marina zany fa tsy ampy ny rà atao amin'ny hôpitaly raha fianakaviana foana ny manono fa mba ilana koa zany le misy fikambanana olon-tsotra izay voninany hetsika dia afaka raisina manome rà. Efa nisy ny hetsika nataony reto polisy pirenena reto tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahavalo amin'ny 10 taona ny orenan'izay toy ny Lomay Bevata izay nitanterahana ny sabotsy lasa teo anio maraina ny fanomezan-drà ary toy amin'ny hetsika ara-panatanjahantena izany ny tolakandro avy izao ao amin'ny kianja rabe mananjara ny Mahajanga. Eo amin'ny tontolon'ny varitra kosa indray dia manatanteraka varitra miavaka amin'izao fotoana efa akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao ny foarabe ny Mahajanga hetsika izay nanomboka tamin'ny andron'ny omaly alahady izy io ary amin'ny fahadimy ny volana oktobra taona 2024 izao vao ifarana izay hetsika izay hetsika foarabe ny Mahajanga izay ahitana an'ireo entam-barotra maro samihafa izay azo jifainy ny olona tsirairay ihany koa tanterahina ao amin'ny tranobe ny kolontsaina fanadihadiana fanampiny azy. Anjarantsika eto Mahajanga indray izao foarabe ny Mahajanga hetsika miavaka nasongadinana ireo entam-barotra vita gasy vaovao be foarabe ny Mahajanga izay ho tanterahany ao amin'ny tranobe ny kolontsaina nanomboka ny alahady fa 7 ny volana septambra ka hatramin'ny sabotsy fa 5 ny volana oktobra taona 2024 avy izao. Ankoatra ireo poketra maro ny kiraro sy ny fitafy maro samihafa vita gasy dia ahitana ireo akanjo amientina mianjaiky eo ihany koa ireo akanjo fanaovana fanatanjahantena maro samihafa koa ao amin'ny ity foarabe ny Mahajanga ity. Ny tolotra moa zany misy dia misy tokoa satria ato aminay zany ny qualité Vietnam daholo
misy atany kiraro ohatran'ity zao hitanareo amin'ny sary ty 175 000 francs fa tsy ariary dia mahazana ndray ohatra ty hoavy ty ny akatiky ny taom-pianarana dia mahazo na ny olon-dehibe na ny ankizy zany dia mahazo daholo atao aminay reto ohatra zao dia mampitovy zany ny reny sy ny zaza amin'izao misy lamba ato misy ceinture araka hitantsika amin'izao sary zao ato zany tsika atao amin'ny stand amin'ny forplay le t-shirt dia le forplay zany amin'ny vidiny tena mirary dia misy vente flasy dia manasana tsika rehetra mba ho avy anjiva surtout tsika eto boin zany misy an'le client tena mafatrapo makany Antananarivo efa tonga eto le forplay dia tonga fa maro. Ny atondray zany resaka ara malagasy rehetrarehetra ahitanao saky ahitanao rehetrarehetra ahitanao kapa dia amara malagasy anazy vita malagasy izy vidiny mirary dia mirary natao any rehetrarehetra dia tongava maro fa natokana ho anao ty foara ty napetraka mihitsy zany hoe amara malagasy anazy dia apetraka aminareo koa mifanambo hoe zavatra tsara no menay ohatra fotsiny hoe ty kapy ty zao raha hiteny aminao hoe raha hividy kapy ianao ohatra araky ny lazany anona mialatsiny amin'le fomba fitenenana fa amara malagasy anazy vita amin'ny hoditra izy ty dia hoditra nefany hainao tsara mihitsy hoe mafy zany hoditra zany angamba par rapport amin'ny zavatra synthetique dia reto zay reto mbola vonona foana hoe anandratra ny ara malagasy eto Madagasikara. Resaka saky indray ho anareo eto Mahajanga sy ny tariny misy saky maromaro afaka ilaina ho anareo angamba reto tsara misy sarisary voninkazo misy karazany maromaro mora vita amin'ny crocô tsy vita amin'ny rafia ihany koa izy reto tena tsara. Amin'izao akatoko ny fidiram-pianatra izao dia maro zany toetra misy ato aminay toy ny cartable dia manasa antsika ray aman-dreny ho avy aty amin'ny foara be Boeny izay eto alohan'ny maison de la culture koa manasa antsika raha fanentana amin'ny kalitao tsara sy amin'ny vidiny mirary tonga maro miavaka ny vidin'entana sy ny kalitao amin'ity indray mitoraka ity indrindra amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao izay tana ihany koa ny fitaovan'ny mpianatra ao amin'ny foarabe ny Mahajanga. Manomboka androany ny foarabe Boeny faradoboka vacances izay mifarana amin'ny 5 octobre ahitantsika karazan'entana maro dia manasa antsika vaoaka ny Majunga mba tsy salasala ny tsitiko. Mampiavaka ny Arcomadaes zany nanomana an'le foire de vacances dia misy ny rehetrarehetra indrindrandrindra zany ny asa tanana zany izay vita amin'ny ara malagasy dia io zany tianay asandratra bebe kokoa ho atsika mpanjifa mba handray anjara foana zany amin'ny resaka asa tanana satria ny vitantsika malagasy dia tonga ny hoe handrandrayntsika le izy. Ny kalitao an'entana aloha dia tsara sady original daholo na ny vita gasy dia tsara sy ny misy koa vita avy any ivelany tsy ambaka an'izany dia ny prix moa zany misy vente flasy zany karakaraina ato amin'ny stand dia misy koa réduction amin'ny ny entana rehetrarehetra izay amidy ato zany. Ho an'ny tolotra ho an'ny ray aman-dreny zany dia tongava mamatsy ny entana ato amin'ny foire be Amboina fa misy réduction manasa antsika rehetra eto Mahajanga mba ho avy mba monjy an'ity foire be atao amin'ny maison de la culture fa misy zavatra rehetra maso mety amin'ny ao ny fitaovana ao ny resaka akanjo dia misy vente flasy misy koa ohatra hoe kiraro tennis zao original nefany vidy anankiray ianao dia mahazo tennis anankiray dia misy koa ny t-shirt zany forplay vita avy any Maurice nefa tsara dia tsara izy dia vidiny koa misy ambany dia ambany be mihitsy. Ho isy ihany koa ny vente flash izay ho ataon'ireo mpivarotra amin'ny fotoana tsy ampozina ka hienatra any amin'ny 500 be izao ny vidin'entana. Koa inona itsino ary ny andrasany manatony any amin'ny foara be ny Mahajanga ao amin'ny trano be ny kolotsaina fa tsy maintsy mitondra mody ianao. Mialohany anoizintsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao dia misy ireo filazana tsara ho fantatra izay ho arahantsika amin'izao fotoana izao.
Ny Association Sagesse Éducation Développement na ASED dia misokatra ho an'ny zaza lehilahy feno 13 ka hatramin'ny 14 taona hanao kilasy mandry. Mianatra mikasika ny Coran, fiqh, hadith, sernabi, grammaire arabe, français sy teny turc. Ny mpianatra dia misakafo ny maraina, atoandro ary ny hariva any ampianarana. Ny trano ihany koa dia manara-penitra ary samy manana ny fandriana ny mpianatra tsirairay. Sara-pianarana 2 ariary isam-bolana. Izahay ihany no miantoka sy mandefa ny mpianatra any Turquie. 3 taona ny fianarana. Rehefa mahavita 3 taona io dia alefa any Turquie mianatra 2 taona. Rehefa vita izay dia efa misy ihany koa ny asa izay miandry azy ireo amin'ny madrasa manerana ny Afrika. Fisoratana anarana manomboka ny 15 Oktobra 2024 eny Tsararana Nosikely akaiky ny Patel Hotel. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoina ny laharana Tarby ho an'ny tompon'andraikitra eto Mahajanga 034 20 834 34 ho an'ny tompon'andraikitra any Antananarivo kosa 034 63 583 35. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampilazaina ianareo havana sy tapaka fanody mandry anio alatsinainy itopokolahy fondy Assam Benjamin monina ao Antsaramanroso ambany lot 113 parcelle 449 ny razana moa dia endrasana ao amin'ny tranony ao Antsaramanroso ambany ihany ho ny vadina velany sy ny zanany ny zafiny ary ny fianakaviana iray manontolo ka ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Majanga fa 30 volana Septambra 2024 sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Apokalipsy toko fa 7:13-13b. Amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesinay ny fianakaviany ho anareo havana sy namana ary ny tapaka rehetra fa i Dr Randriamampianina Lalao Arso Laurence dia nantsony ray no diany aminy anio fa 30 volana Septambra maraina teo. Ny razana dia retatory ao amin'ny tranony lot 177 cité Tsaramandroso koa ialana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana ny vadiny Rasetrarivo Siriaka, ny zanany Rasetrarivo Siria, Rasetrarivo Rakoto Eric, ny raitapo aminy Randrianasolo Florent, Rakoto Arlala Eugène, Randriamampianina Delphine, Randriamampianina Jacqueline, Randriamampianina Lucienne ary Randriamampianina Berthe, Randriamampianina Jean-Charles, Randriamampianina Jean Clarel, Randriamampianina Yvonne, Randriamampianina Noéline, Randriamampianina Clémence ary Randriamampianina Fara Gabriel. Fisaorana izay fianakaviany tompoky lara fanomezana Germain dia manome fisaorana ho an'ny namana sy tapaka rehetra izay nidodododo sy nankahiranay tamin'ny fahalasany ava malalanay. Tsy ho voavalinay ny soa vitanareo taminay fa Andriamanitra manankarepasoavana no amaly azy aminareo tsirairay avy. Koa tolorana fisaorana indrindra ny fianakaviana eto an-toerana sy avy any lavitra ireo mpifanila vodirindrina ny fikambanan'ny tanora ao Ambalavola sy ny mpiaramiasa rehetra ao amin'ny bazary Mahabibo ka ialana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Misokatra ny fandraisana mpianatra vaovao amin'ny reto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité, izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny bureau ampanjakana sy ny orinasa tsy miankina isan-karazany. Natao an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina ko aza miandrela ary ianao sao tara. Ny adresy AFTP, bâtiment de la chambre de commerce et de l'industrie, eo ankilany bureau ny police Mangarivotra.
raha mila farazavana fanampiny antsony laharana 034 68 021 55 034 68 021 55. Izy no tsara ho fantatra sy ny filazana maro samihafa izay tsy maintsy narahantsika tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao fa araka ny hitantsika zao dia manambahiny ny plateaunay amin'ity atoandro ity ahitsantsika ny madame Ivona izay talepatry ny mponina atao anatin'ny fatriboiny eto anilako ihany koa monsieur Ramanakavana Rémy izay anisan'ny mpikarakara ny hetsika izay ho tanterahana ao amin'ny andro ny rapitso andro iraisam-pirenena ho an'ny zokolona izay ankalazana isaky ny voalohany volana oktobra tahaka izao faly miarahaba nareo mianadahy izay tompoko tonga soa eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Eny araka ny efa natsidiko teo dia rampitso no ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokolona izay tsy diso anjara amin'izany isika atao anatin'ny fatriboeny mazava ho azy omeko any talehan'ny mponina avy hatrany ny fitenenana azy. Misaotra betsaka. Eny fantatsika tokoa fa ny voalohan'ny volana oktobra dia natao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokolona. Ny eto Madagasikara moa zany hatramin'ny 7 dia efa nankalaza zany andro iraisam-pirenena ho an'ny zokolona zany. Roapolo taona zany tsika amin'ity taona 74 ity. Ny fankalazana nasionaly moa zany eto amin'Osy dia atao any Asambava. Ary ny eto amin'ny faritra moa zany eto Mahajanga no anatanterantsika azy izay hoe ao amin'ny foibe miparitry ny mponina eo Mangarivotra. Ny lohahevitra tamin'ity 74 ity dia ny hoe zokolona mpitahiry ny soatoavina taratry ny fahendrena. Izay ny mahazava-dehibe ny zokolona tokoa moa zany hoe taratry ny fahendrena izany. Dia manana ny zokolona tsika izay zokolona izay moa dia tena hoe ao ny tarafatsika n'izay fahendrena manana izay koa manana ny tantarany manana mahafantatra n'izay tantara izay soatoavina izay ny zokolona. Tsy natao ambani-dravana izay zokolona izay ary anisany vina ny filoham-pirenenantsika mihitsiny no hoe andao tsy hijery manokana n'izany zokolona izany. Izany hoe na dia eo amin'ny lafin'ny fahasalamana ary efa misy paikady manokana ho an'ny fahasalaman'ny zokolona izany. Eo koa zany ny jerena koa reny vaozina ny carte verte ny momba ny hoe ahoana ny resaka fitaterana n'ireny zokolona ireny moa eny amin'ny fitaterana izany rehetrarehetra izany. Dia anisany moa zany tsy adinonay izay eto amin'ny foibe miparitry ny mpona eto Mahajanga manana an'izay centre de loisir de rencontre ho an'ny zokolona izay no avaozina koa ny hatsarana ny lokoana anisany nanomboana ny fankalazana ny voalohan'ny volana oktobra izay nitanterahana tamin'ny zoma farany teo moa izany dia ny rapitso izay tena hoe fety goavana be ho an'ny zokolona ary tena hoe andro tsy manatantara moa zany tsy tokony adinoany faramandimbo koa moa izay satria mety misy tsy mahafantatra an'izany 1er oktobra izay andro manerana ny tany iraisam-pirenena ho an'ny zokolona. Amin'ny fotoana ity koa zany dia tena miavaka kely ny amin'ity 74 ity satria misy ny 80 minitra natokana zany hoe anaovana hetsika izay hoe ifandromboanantsika zany hoe anao hetsika tsitrapo ho an'ny zokolona. Izy io fotoana io dia amin'ny tolakandro zany dia hoe amin'ny 3 ora hariva ka hatramin'ny 4 ora hariva no ifandrimbona antsika anao an'izay hetsika atsitrapo izay ho an'ny zokolona. Ary izay zany dia hoe ny rehetrarehetra no entanina amin'izany ny tsika ao amin'ny fiarahamon'ny pirenena moa zany ny association isan-karazany ny fikambanam-behivavy fikambanan'ny tanora ireo centre d'accueil rehetrarehetra ny ONG andao tsika zany hiaraka rapitso io ao amin'ny foibe miparitry ny mpona eo Mangarivotra anotrina ireto zokolona tsika reto. Ia eny ary ameko ny monsieur Ramanakavana Rémy avy hatrany ny fitenenana manaraka raha ho an'izay mbola tsy voalazany taleto eo. Eny voalohany indrindra misaotra anareo ato amin'ny RTN nandray anay zokolona ary misaotra antsika rehetra makasitraka ny RTN koa ka mijery an'izao fahitalavitra izao sy mieno ny onjam-peo ny RTN avy eto Mahajanga miatrika ny famelabelara-kevitra ataon'ny zokolona. Voalohany indrindra aloha rapitso araka ny voalazan'ny tale teo rapitso voalohan'ny volana oktobra ny andro anankiray lehibe manandaza fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokolona. Anisan'ny mpanday anjara mabitrika amin'izany itsika eto Boina izay tarianay ka ny antsoavo atao antsika rehetra zokolona zany eto Boina dia mba ho tonga hanotrika sy hanatrika io fankalazana ny fetin'ny zokolona rapitso
ka miainga avy eo amin'ny hôtel de ville atsika raha pitso maraina amin'ny fito sasany dia makany amin'ny taleparitry ny poina zany hoe misy trano mangarivotra ao le ataontsika hoe population zay moa mahazatra atsika eto Mahajanga ka tongava any atsika am'le toerana fanaovana fisa zay koa ny ahafantarany maro azy ka tongava any atsika miara mankalaza anio andro iresa-pirenena ho antsika zokolona io tsy voafetrany ho an'ny zokolona ihany no tokony ho tonga eo fa itsika rehetra eto Mahajanga satria araka ny voalaza moa ny thème noentina de hoe ny zokolona no mitahiry ny sotoavina taratry ny fahendrena zany hoe raha dika amin'ny teny français zany personnes âgées gardien de la valeur culturelle et vitrine de la sagesse ka izay zavatra zay indrindrandrindra no iantsoanay nareo taranaka faramandimby ny tanora na vavy na lahy mba hiara hiatrika ny famelabelaran-kevitra mikasika ny zokolona sy ankalazantsika sy anomezam-boninahitra andreo zokolona rehetrarehetra eto boiny ka dia rapitso miantso ny zokolona rehetrarehetra te hiditra ao anatin'ny fikambana satria be dia be ny tombotsoa mety ho hitanao ao satria mikarakara ny fitsaboana mahamaim-poana ho an'ny zokolona zany zay amin'izao fotoana zao ary amin'io andro rapitso dia fa manomboka ny fitsaboana mahamaim-poana atao ho an'ny zokolona zay zany ampahafantarina fa efa misy ezaka zany natao ny sampandraraha miandraikitra ny pona eto Mahajanga miaraka aminay ny fanatanterana an'izay rapitso ka dia tongava marobe itsika mba azahoantsika manamafy ny fangatantsika ny faniritsika eo amin'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara ary mba hanamafisantsika ny fitakina ny zony zokolona atsika na ny misotro ronono zany na tsy misotro ronono dia irariana zany mba ho tonga amin'izay mba azahoantsika ho lavo andro iainana raha tsara amin'ny fikarakarana iany ary isorana be dia be ianareo mianadahy naiky ny vahiny sy nampafantatra an'izay etsika zay karakaraina hoentina namarinana sahady ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokolona ho antsika eto amin'ny faritra boiny zay manantena mbola fiverenana indray zay tompoko ho amin'ny manaraka indray makasitraka anareo amin'ny hotoizatsika ny fotoanany fampalalam-baovao amin'ny tsy atoandro ity eo amin'ny vaovao nasionaly kosa indray dia ho fanatanterahana ny fanambina tolotry ny filoham-pirenena dia anisan'ny fanampiana ireo tantsaha any amin'ny distrika ny Ambalavao iny anatsarany indrindra ny eo amin'ny sehatry ny fambolena no antony izao fanampiana nomenany ireo tantsaha izao fanadihadiana raha antsika amin'ny wilira no menjanary zay sika efatra amin'ny fitopolo taona asy motoculteur miisa zato no natolotry ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina ho an'ny vondro ny tantsaha ao amin'ny distrika ny Ambalavao ny 7 ny volana septambra lasa teo iny no nanaovana ny fanolorana ireo fitaovana ireo ary tokatrano 900 no isitraka izany fahaleovantena ara-tsakafo miainga amin'ny fanampiana mba hahafahana mamokatra vary 5 taonina isaky ny hektara farafahakeliny no tanjona amin'ity etsika ity raha ny nambara ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara ny fampandrosoana tsisy teto Ambalavao hatramin'izay dia hoentsika ao anatin'ny fotoana fohy zany ny tanjona ao apetratsika ny atsika tonga dia asa fa tsika bary efa fanambiny mentsika nataontsika ny hoe fahaleovantena ara-tsakafo noho izany mila ampina ny tantsaha ny mpamokatra sy ny mpamboly dia tongeto izahay anampy anareo tantsaha ny ataontsika dia misy an'le hoe champ école paysan producteur zany hoe eny atsaha mihitsy no atao ny fampianarana ahafahantsika mampitombo ny vokatra zay ny zavatra ho atao ka noho izany dia atolotra an'ireo fianakaviana efajatro zay mpamokatra mpamboly na hoe exploitant agricole 34 tonnes anazesika NPK ao ihany koa ny 6 tonnes na guano zay omena an'ireo tantsaha maro ihany koa fa indrindraindrindra ny fanampinanareo ara-pitaovana anisan'ny fanamby efa napetraka ny fahaleovantena ara-tsakafo ho an'ny Madagasikara tsy vita ny fanjakana irery anefa izany fa ilana ny fahazotoana sy ny tolotanana ho an'ny vahoaka malagasy nisy ihany koa ny fotodrafitrasa izay apetraka ao amin'ny distrika ny Ambalavao ataon'ny sekoly tafiditra ihany koa amin'ny tetikasa izay ataon'ny gouverneur paritra ho fampandrosoana ny faritra izay misy azy
eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray dia anjarany fokotany Mahajanga-be indray no nisitraka ireo fanomezana avy amin'ny azoina ny fikambana ny gaskarany eto an-tampon-tanàna Mahajanga tamin'ny farany herinandro teo toy nefa mahazatra dia sakafo ara-pahasalamana sy be otrikaina miampy ny lamba fitafy no natolotra ireto karazana tany ireto ho an'ireo ankizy marefo teo ihany koa ireo be antitra avy amin'ny fokotany Mahajanga-be izay fanadihadiana fanampiny avy hatrany ary. Anjarany fokotany Mahajanga-be indray no nahazo ireo sakafo ara-pahasalamana sy be otrikaina natolotry ny gaskarany eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny sabotsy 9 ny volana septambra teo na ny azoia izany. Zaza marefo sy be antitra manjato no nisitraka ireo fanomezana ireo tamin'ny fotoana io ka nitondra teny fisaorana ireo mpanome. Misaotra ny président Mahajanga-be nagnome hany. Misaotra ny karany zanatany nagnome navoky anay. Misaotra tompoko hoe makasitraka makatela. Misaotra na président fokotany mikarakara anay lamba sakafo zay gnazonay. Misaotra na président mikarakara sy niesika reo sy napesehinao. Nahazo vary zay androany dia nahazo sakafo dia misaotra betsaka amin'ny asa soa dia mba tohizana hatrany mba nareo malala asa tanana fa sahirana be zay. Zay zany mila asa ny tena marina fa tsy tokony anao ohatr'izao. Misaotra anareo zanako e. Nanome lamba, nanome sakafo, otratrantitra zay, otratrantitra nareo e. Oela velona mbana ohatranay zao mandokojoko zao. Dia misaotra fa dia tsy lava resaka fa tsy matadidy loatra e. Misaotra betsaka anareo tompoko eo, na tsara nay zokolona, matoe, na pinakana ary nizara lamba mafana. Engany mba ohatran'izao foana tsika menakafo, otratrantona tsingeringerina. Saka ny gaskarana fa dia mana ray aman-dreny, mana mpikarakara, engany mba samby ela velona tompo. Toy ireo fokotany hafa dia tsy voasambany no nandalo teto amin'ny fokotany Mahajanga-be ity fikambana ny gaskarana fa efa tsy voatanisa intsony ka nakasitraka hatrany ireo malalatana ireo ny se fokotany. Mbola mamerina le fisaorana sady ho an'ny reto namana gaskarana zay manao asa sosial isaka ny fokotany. Ny efa imbetsaka zareo zany efa mitety fokotany efa teto amin'ny fokotany eto fa Mahajanga-be ka androany zany no anjarana indray zao amin'ny le fitetezandreo isaka amin'ny fokotany zany ka tonga eto zany zareo akoatran'le sakafo masaka zay zaraina amin'le olona sahirana sy le ankizy sahirana dia nitondra lamba ho zaraina zany ho an'ireo olona zokolona reo zany zay olona sahirana fanampiny an'le sakafo zay mendreo ka dia mbola mamerina fisaorana zany zay ho an'zareo amin'le zay le asa fataondreo zay engany mba hitohy hatrany zay asa ataondreo isaka ny fokotany dia makasitraka zareo zany zay eto amin'ny fokotany Mahajanga-be. Ny tena marina aloha dia mitondra fanampiana zany satria voalaza moa hoe zay manana dia mba mizara ho an'le tsy manana zay moa na any amin'ny baiboly any amin'ny courant misy an'izay hoe mba mifanampy zany mba mijery ka zareo zany mahatsapa hoe manana didy zany amin'ny tany razana dia manao ny adidin'zareo ka ny zavatra ataondreo zany dia mety ho an'ny olona sahirana amin'izao fanomezana andreo fanampy zany ho an'ny zay sahirana zany dia zay zany tombony sady mahazo tombony amin'le vahoaka amin'ny le manodidina mahazo tombony koa zany amin'ny Andriamanitra. Tato anatin'ny fotoana maharitra izay dia nivimbona lamba fitafy sy ireo fitaovana ilain'ny fokotany ihany koa ny azoia. Etsika izay hitohy hatrany manerana ireo toerana rehetra ahafahana manao izany sy ny fokotany misa 9 eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga.
Lafim-baovao ny fanatanjahantena kosa indray dia totosan'ny tolakandro teo ny lalao miverina teo amin'ny Fossa Junior sy ny TP Mozambe tany amin'ny RD Congo. Resy tamin'ny isa 3 ny Fossa Junior tamin'izay fotoana izay. Raha tsy evina kosa dia nisaraka ady sahala aotrany oatra ny rotota tamin'ny lalao mandroso izay notanterahina teto Mahajanga. Alitora Kotorlala. Resy ny TP Mazembe tamin'ny isa 3 ny Fossa Junior veto Madagasikara. Lalao miverina izay nitanterahana tao amin'ny kianja ny Lumbasi any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo ny tolakandro ny alady fa 7 volana septambra lasa teo. Fiaonana tafiditra amin'ny lalao miverina, fiodinana faharoa ny fiadina ny tomponakany Afrika isan-tariky. Raha tsy haivina ny lalao mandroso izay nitanterahana tao amin'ny kianja Rabe Mananjara ny Mahajanga, nisaraka tamin'ny ady sala aotrany oatra ny Fossa Junior veto Madagasikara sy ny TP Mazembe avy any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Raraka ny Fossa tamin'iny fifaninanana iny, nefa dia mbola afaka manohy ny fifaninanana hafa satria mbola hiatrika ny dingana sakana na ny 16e de finale manaraka amin'ny fiadina ny amboarany Confédération. Raha ny fizotry ny lalao kosa ny tolakandro ny alahady iny, raha iniray ny isa teo amin'ny fizara-potoana voalohany, ny TP Mazembe no nampiditra ny baolina voalohany teo amin'ny 7 minitra ny lalaovana. Nanasala ny isa kosa ny Fossa Junior veto Madagasikara tamin'ny alalan'ny santatra teo amin'ny 4 minitra. Nampiseho ny tanjany ny TP Mazembe teo amin'ny fizara-potoana faharoa, nampiditra ny baolina roa ny fanesy teo amin'ny 15 minitra sy ny 90 minitra ny lalaovana. Nanao zay hafa ny mpiandry tsatobe ny Fossa Junior, nanao zay hafa ny tahak'izay ihany koa ny mpampidi baolina, nefa dia nijanona tamin'ny isa 3 ny baolina mandrapatapitry ny lalao. Raha hoan'ireo solotena ny Madagasikara izay nandray anjara tamin'ity fifaninanana afrikanina ity dia samy resy avokoa teo amin'ny lalao miverina toy ny Knapsa Sport izay resy teo amin'ny kianja ny vontovorona ny sabotsy tolakandro teo. Ity indray ny Fossa Junior izay resy tao amin'ny tanàna ny Repoblika Demokratika ny Congo ny tolakandro ny alady. Izay no makasika n'izay lalao ny fanatanjahantena izay fa araka nambara teo dia misy ny filazany sy ireo tsara ho fantatra tiana alefa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ka andehantsika anaraka n'izay vitivity. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampilazana ianareo avana sy tapaka fanody mandry an'io alatsinainy itompokolahy fondy Assam Benjama monina ao Antsaramadroso ambany lot 113 parcelle 449. Ny razana moa dia endrasana ao amin'ny tranony ao Antsaramadroso ambany ihany ho ny vadina velany sy ny zanany, ny zafiny ary ny fianakaviany iray manontolo ka ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Mahajanga fa 30 volana septambra 2024 sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanay fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Apokalipsy toko 7:7-10 amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesinay ny fianakaviany ho anareo avana sy namana ary ny tapaka rehetra fa i Dr Randriamampianina Lalao Arso Laurence dia nantsoniray no diany aminy anio fa 30 volana septambra maraina teo. Ny razana dia retatory amin'ny tranony lot 177 cité Tsaramandroso koa ialana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana, ny vadiny Rasetra Rivo Siriaka, ny zanany Rasetra Rivo Siria, Rasetra Rivo Rakoto Eric, ny raitapo aminy Randrianasolo Florent, Rakoto Arlala Eugène, Randriamampianina Delphine, Randriamampianina Jacqueline, Randriamampianina Lucienne ary Randriamampianina Berthe, Randriamampianina Jean Charles, Randriamampianina Jean Clarel, Randriamampianina Yvonne, Randriamampianina Noéline, Randriamampianina Clémence ary Randriamampianina Fara Gabriel. Fisaorana izay fianakaviany Tompo Clara fanomezana Germain
dia manome fisaorana ho an'ny namana sy tapaka rehetra izay nidodidody sy nankaherenay tamin'ny fahalasany ava malalanay. Tsy ho voavalinay ny soa vitanareo taminay, fa Andriamanitra manankarem-pahasoavana no amaly azy aminareo tsirairay avy. Koa tolorana fisaorana indrindra ny fianakaviana eto an-toerana sy avy any lavitra, ireo mpifanila vodirindrina, ny fikambanan'ny tanora ao Ambalavola sy ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny bazary Mahabibo, ka ialana tsiny ho an'ny izay tsy tratra antso noho ny afianondrano be loatra. Ny Association Sagesse Éducation Développement na ASED dia misokatra ho an'ny zaza lehilahy feno 13 ka hatramin'ny 14 taona hanao kilasy mandry. Mianatra mikasika ny Coran, fiqh, hadith, sernabi, grammaire arabe, français sy teny turc. Ny mpianatra dia misakafo ny maraina, atoandro ary ny hariva any ampianarana. Ny trano ihany koa dia manara-penitra ary samy manana ny fandriana ny mpianatra tsirairay. Sara-pianarana 2 alina ariary isam-bolana. Izahay ihany no miantoka sy mandefa ny mpianatra any Turquie. 3 taona ny fianarana, rehefa mahavita 3 taona io dia alefa any Turquie mianatra 2 taona. Rehefa vita izay dia efa misy ihany koa ny asa izay miandry azy ireo amin'ny madrasa manerana ny Afrika. Fisoratana anarana manomboka ny 15 Oktobra 2024 eny Tsararano Nosikely akaiky ny Patel Hotel. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny laharana Tarby ho an'ny tompon'andraikitra eto Mahajanga 034 20 834 34, ho an'ny tompon'andraikitra any Antananarivo kosa 034 63 583 35. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Misokatra ny fandraisana mpianatra vaovao amin'ny reto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité, izay manofana anao tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny bureau ampanjakana sy ny orinasa tsy miankina isan-karazany. Natao an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina ko aza miandrela ary ianao sao tara. Ny adresy AFTP, bâtiment de la chambre de commerce et de l'industrie, eo ankilany bureau ny police Mangarivotra. Raha mila farazavana fanampiny, antsoa ny laharana 034 68 021 55 034 68 021 55. Ho any amin'ny fokontany ambovalana ny kosintsika indray ao anatiny ity vaovao manaraka ity ho avy zao ny vampitona ny fahavaratra. Misy araka izany ny afatra avy amin'ny lehibe ny fokontany ambovalana na mikasika indrindra ny fanadiovana ny tanàna no resahana manokana nandritra izay fampiatsona mpanao gazety izay ihany koa ny makasika indrindra ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny ity fokontany ity. Teny toerana moa Anise Rasy Manjimby. Ny vahoaka tsirairay mandray an-tanana ka samy manadio ny tandrify azy eny anivon'ny fiarahamonina, fa tsy voatery iandry ny etsika fanadovana fahobe na ny tana maro. Izay no zava-dehibe hoy ny sefokontany ambovoalanana Rakotomena William. Ka alohan'izao fahavaratra ho avy izao dia entanina ny vahoaka rehetra atao fokontany mba samby andray anjara amin'ny tokotany izay tandrify azy. Takan'izany ny ireo aitraitra zay manodidina ny toerana misy azy sy ny tatadrano zay tokony adio, ka tokony tsy miandry an'izay fanaovana zay asa fahobe zay vo anadio amin'ny kanaly na toerana misy azy, fa tokony adio lalandava. Mangataka fiara-miasa amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga sy ny orinasa jiro firano malagasy ihany koa lehibe ny fokontany ambovoalanana Rakotomena William mba andrehitra ny jiro any anatin'ny fokotany. Ny olana misy mantsy amin'izao, ny takamoa misy fa ny jirama tsy tonga manapetaka izany raha ny fanazavany. Zay zavatra zay ohatrany manahirana ihany, ka nefany reny no anisany mampisy fandriampahalemana fazavana amin'ny alina ireny. Ny tanjona ho an'ity lehibe ny fokontany ity dia ny ampandry fahalemana ao amin'atin'ny fokontany izay adidiny dia ny ao amin'ny fokontany ny ambovoalanana izany.
Amin'izao fotoana izao kosa tsika dia anaraka ireo vaovao gazety nisongadina tamin'ny ity andro ny alatsinainy fahatelopolo ny volana septambra taona 2024 ity. Ireto indray ireo lohateny gazety nisongadina tamin'ny ity andro ny alatsinainy fahatelopolo ny volana septambra taona 2024 ity. Ho an'ny gazetiko Nosy Be maty voatsantoka antsy ilay tovolahy noho ny fangatahana toka sisikara izay hitantsika eo amin'ny pejy faefatra. Tetikasa Tanamasoandro Ambotrimanjaka nanao hetsika indray notarian'ny député Mamra Beniriny itokona lavareny izay hitantsika eo amin'ny pejy faharoa sy ny pejy fahavalo. Tanjombato andiana tovavy karamaina ivarotra anaty tambajosa serasera izay hitantsika eo amin'ny pejy faefatra. Fikambanana Kamasoa feno 30 taona Mopera Pedro notolorana Marbonnaidre Grand Croix de 2e classe izay hitantsika eo amin'ny pejy faharoa. Kitra afrikanina resy avokoa ny solotenany malagasy izay hitantsika eo amin'ny pejy fahatelo. Ho an'ny gazety taratra indray kosa Transparency International lasibatry ny kolokolo sy bahana ny sehatry ny fahasalamana izay hitantsika eo amin'ny pejy faha 12. Fitsirina tampoka nataon'ny DGSR fiarakodia 4 tsy nahazo nandeha intsony 7 nampijirina fourrière izay hitantsika eo amin'ny pejy fahatelo. Tanàna vaovao eny Ambotrimanjaka fiombonana raikitra ny dingana voalohany amin'ny Tanamasoandro izay hitantsika eo amin'ny pejy faefatra. Kitra afrikanina resy avokoa ny Knapsa Sports sy ny Fosa Junior izay hitantsika eo amin'ny pejy fahaenina. Fiomanana amin'ny propagande azo ataony manazava ny vinam-piarahamonina izay hitantsika kosa eo amin'ny pejy faefatra. Ho an'ny gazety Tia Tanindrazana indray kosa orinasa Jirama sahirana tanteraka izay hitantsika eo amin'ny pejy fahatelo. Fifidianana be ny tanàna anaramaso akaiky ny tim izay hitantsika eo amin'ny pejy faefatra. Fanafihana teny Ivato nongotan'ireo jiolahy ny grille de protection izay hitantsika eo amin'ny pejy fahaenina. Ho an'ny gazety Jejo kosa indray Antony enina mandrava tokantrano izay hitantsika eo amin'ny pejy fahafito. Miaraka amin'ny tontolo ny fahasalamana mitroka tavy ny kafe sy ny chocolat izay hitantsika hatrany ao amin'ny pejy fahafito. Ny gazety Bôdy no entsika mamarana azy rugby arety mifindra nanafoanana lalao izay hitantsika eo amin'ny pejy fahadimy. Nataony dessin animé Lasadala nodorany ny tranony noho ny fatahorany ireo setinay izay hitantsika eo amin'ny pejy faefatra. Araka nambara teo dia misy ireo tsara ho fantatra sy ny filazana ao arahantsika avetrany ary. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Misokatra ny fandraisana mpianatra vaovao amin'ny reto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité, izay manofana anao tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny bureau ampanjakana sy ny orinasa tsy miankina isan-karazany. Natao an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina ko aza miandrela ary ianao sao tara. Ny adresy AFTP, bâtiment de la chambre de commerce et de l'industrie, eo ankilany bureau-ny police Mangarivotra. Raha mila farazavana fanampiny antsoiny laharana 034 68 021 55 034 68 021 55. Ny Association Sagesse Éducation Développement na ASED dia misokatra ho an'ny zaza lehilahy feno 13 ka hatramin'ny 14 taona hanao kilasy mandry. Mianatra mikasika ny Coran, fiqh, hadith, sernabi, grammaire arabe, français sy teny turc. Ny mpianatra dia misakafo ny maraina, atoandro ary ny hariva any ampianarana. Ny trano ihany koa dia manara-penitra ary samy manana ny fandriana ny mpianatra tsirairay. Sara-pianarana 2 alina ariary isam-bolana. Izay ihany no miantoka sy mandefa ny mpianatra any Turquie. 3 taona ny fianarana, rehefa mahavita 3 taona io dia alefa any Turquie mianatra 2 taona. Rehefa vita izay dia efa misy ihany koa ny asa izay miandry azy ireo amin'ny madrasa manerana ny Afrika.
fisoratana anarana manomboka ny 5 oktobra 2024 eny tsararana nosikely akaiky ny patel hotel. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny laharana tarby ho an'ny tompon'andraikitra eto Mahajanga 034 20 834 34 ho an'ny tompon'andraikitra any Antananarivo kosa 034 63 583 35. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampilazainareo avana sy tapaka fanodimandry anio alatsinainy itompoko lahy fondy Assam Benjamin monina ao Antsaramandoso ambany lot 113 parcelle 449 ny razana moa dia endrasana ao amin'ny tranony ao Antsaramandoso ambany ihany ho ny vadina velany sy ny zanany ny zafiny ary ny fianakaviany iray manontolo ka ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Majanga fa 30 volana septambra 2024 sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanay fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Apokalipsy toko fa 7:13b. Amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesinay ny fianakaviany ho anareo avana sy namana ary ny tapaka rehetra fa i Dr Randriamampianina Lalao Arso Laurence dia nantsonray no diany aminy anio fa 30 volana septambra maraina teo. Ny razana dia retatory ao amin'ny tranony lot 177 cité Tsaramandroso koa ialana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana ny vadiny Rasetrarivo Siriaka, ny zanany Rasetrarivo Siria, Rasetrarivo Rakoto Eric, ny raitapo aminy Randrianasolo Florent, Rakoto Arlala Eugène, Randriamampianina Delphine, Randriamampianina Jacqueline, Randriamampianina Lucienne ary Randriamampianina Berthe, Randriamampianina Jean Charles, Randriamampianina Jean Clarel, Randriamampianina Yvonne, Randriamampianina Noéline, Randriamampianina Clémence ary Randriamampianina Fara Gabriel. Fisaorana izay fianakaviany tompoko lara fanomezana Germain dia manome fisaorana ho an'ny namana sy tapaka rehetra izay nidododo sy nankaherenay tamin'ny fahalasany ava malalanay. Tsy ho voavalinay ny soa vitanareo taminay fa Andriamanitra manankarepasoavana no amaly azy aminareo tsirairay avy. Koa tolorana fisaorana indrindra ny fianakaviana eto an-toerana sy avy any lavitra ireo mpifanila vodirindrina ny fikambanan'ny tanora ao Ambalavola sy ny mpiaramiasa rehetra ao amin'ny bazary Mahabibo ka ialana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Eo amin'ny tontolo ny finoana kosa indray dia mbola mitohatra ny hetsika izay karakarainy ny fiangonana fanahy ny voninahitra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Hetsika izay nampitondrana ny lohateny hoe rodorotom-panafahana miverena zanako. Hetsika ihany koa hiarahana amin'ny pasteur Isidore Andrianirina. Andeha arahantsika avy hatrany ary ny fampahafantarana misimisy kokoa mahakasika an'izay hetsika karakarainy ny fanahy ny voninahitra izay. Azo tadiavina Andriamanitra. Jeremia toko fa 7:3 dia milaza ary tadiay anareo dia ho hitanareo raha katsainareo amin'ny fonareo rehetra. Jesosy dia laza mangatady omena ianareo, dondony dia voana ianareo, mitadiava dia ahita ianareo. Maro amin'ny olona ankehitriny no leo fivavahana. Tsotra ny antony nampana tenena zavatra izy rehefa tonga tao am-piangonana mivavaka indray mandeha tsy nitrangana izy leo fivavahana izy sady miteniteny foana momba ny fivavahana. Tsotra zany tompoko ny fiarahana amin'Andriamanitra fa Jesosy na teto ambonin'ny tany azy dia nitady an'Andriamanitra. Mandritra ny andro izy manasitrana, manafaka, mamonjy fanan'olona, manova ny zavamisy eo amin'ny fiainan'ny olona. Rehefa alina ny andro dia mitady an'Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny vavaka. Ity volana Oktobra ity
dia volana hitadiavatsika n'Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra tokoa ianao raha tena mitady azy ao amin'ny maison de la culture isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina mandrapita atao vovonany andro hitady an'Andriamanitra isika omano ny lohalika ao andohalika omano ny tananao isandratra fa hitady an'Andriamanitra isika isaky ny sabotsy maison de la culture manomboka 7 ora maraina na inona mahazo anao na aretina na krota tokantrano na sakana ara-pitiavana na momba ny ara-pivelomana na amsehitry ny asa na mifanabiazana ny ankizy maditra zao andao hitady an'Andriamanitra sy pasteur Isidore nanova zavatra fa Andriamanitra rehefa hitanao agny dia iseho ny heriny sy ny voninahiny sabotsy amin'ny 7 maraina tranobe ny kolotsaina na maison de la culture isan'andro any an-tany masatsy 20 metra miala ny bazary isaky ny amin'ny 12 alatsinainy talata alarobia alakamisy hitady an'Andriamanitra isika tahin'Andriamanitra tsy neto mahajanga ihany nefa no nanirahan'Andriamanitra ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina fa tonga mifaritra maro manerana amin'ny Madagasikara izy mitondra amin'ny fiatraikan'ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Indray andro izy rehefa namita iraka tany Fianaratsoa dia vory lalina ny vahoaka tao anaty fiangonana iray ary tao anatin'ireo vahoaka maro ireo nisy mpivady atao hoe Didi sy Priscilla tsy nety nanananaka satria momba araka ny voalaza mpitsabo. Nanantona ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina nefa izy mivady ireo rehefa tapitra ny fotoam-bavaka dia noroahana tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asany devoly tsy mampiteraka n'izy mivady ireo. Naminany ihany koa ny lehilahin'Andriamanitra fa hitrotro zaza izy ireo afaka heritaona. Wow! Akory ny fahagagana fa rehefa namita iraka tany Tuiliara ny lehilahin'Andriamanitra dia nifanena tamin'ny Didi izay efa nananjanaka tokoa araka ny faminaniany lehilahin'Andriamanitra. Toy izao ary ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety ny TV+. Zay sy mivadiko zany andritra ny telotona niaraka dia tsy niteraka mihitsy izy dia noentina tany amin'ny dokotera moa zany dia ny dokotera nyteny hoe momba ny vatinao dia nifonjenay ny fitsaboana rehetra hatrany amin'ny mpanao fanafody gasy mbola miteny ihany koa hoe momba ny vatinao dia zay moa zany tamin'izany fotoana zany mbola tsy nivavaka dia niteny tampoko mivadiko hoe ndao tsika anatona amin'ny pasteur Isidore. Rehefa nanatona amin'ny pasteur Isidore zahay dia tonga teo anatrehany fa fahagagana no hitako ary tsy mbola nahita fahefana lehibe ohatry zany amina lehilahin'Andriamanitra. Miteny fotsiny izy hoe asiako afo izy ao anatin'io tranonjazan'io vehivavy io dia mivoata ao ianao satana dia manisa telo ao izy dia mivoaka ianao dia mila anao manao veloma na nisa telo izy dia nivoaka kika mafy le devoly dia niala tao anaty kibo mivadiko dia nahatsiaro amin'izay madamako dia niteneniny inona ny zavatra renao misy zavatra renao marary ve ao aminao dia ozy natao madamako hoe atao anaty kiboko izy mamay be ohatra ny afo dia ozy nataon'ny pastera hoe nasiako afo tao dia nitsapain'ny pastera ohatra zao kibony dia ozy nataon'ny pastera raha vao miray amin'izao nareo mivady ozy izy dia ananjanaka amin'ny heritaona ohatran'izao ozy izy mananjanaka nareo tamin'ny volana oktobra tamin'ny 2016 nitrangan'izay zavatra zay amin'izao tsika miteny zao mivadiko teraka tamin'ny faravolana mety eo teraka izy teraka lahy ary voninahitra ho an'Andriamanitra amin'izay zavatra nataon'izay ary ty lehilahin'Andriamanitra ty no nampiasainy ahafahana nahazo an'izay zavatra zay. dia amin'ny alalany izay lafim-baovao ny fivavahana izay ihany koa no ametrahako ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy isorana ianao nanaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ny tsy andro ny alatsinainy fahatelopolo ny volana septambra taona 2024 sy 2025 ankasitrahana koa ny ekipa rehetra nanangona sy nampita ireny vaovao ireny tany atokantranotsika tsirairay avy tany ary tsy adinona ihany koa makasitraka ny mpiara-miasa akaiky aminay ny aircoaf izay hitantsika tia tsara mandroso ambony izay nanao taovolo sy ny tareta amin'ny itsy anio itsy ny sampana ny fampahalalam-baovao kosa dia manome fotoananao indray ho amin'ny vaovao paritra ho amin'ny rahariva amin'ny fitora sasany ariva izany ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tompoko.
efa misokatra ny fisoratananarana ao amin'ny cours CPE plaque parday Ambomandam sy ao amin'ny cours CPE mangarivitra 10 metatra miala eo amin'ny bron fokotany ny mangarivitra ho an'ny cours BEPC sy ny bac ACD fidirana ny fahasivy ny volana novambra taona 2024 ny cours CPE nanolotra ho anao teo ny vaovao efa misokatra ny fisoratananarana ao amin'ny collège privé Tsinjo tsara rivotra Belbak fidirana fa 14 volana oktobra 2024 ny collège privé Tsinjo tsara rivotra Belbak nanolotra ho anao teo ny élite cours ety tsara mandroso cours BEPC cours bac cours du jour ou soir ny fidirana ny fa 4 ny volana novambra taona 2024 nanolotra ho anao teo ny vaovao